Fahalymiarabantsika tsiraravindretratra ity alatsinainy maraina fa 7 volana marsa ity miarabanao izay mandray tsy tapaka ihany koa ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto ary mirahary ianao mba hitombo fitahiana sy hitombo fankatoavana Andriamanitra. Aloha anderantsika ny mofinainana io dia hivavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra eo mbola vempisaoranao izay ny amin'ny tombo-taona sy ny tombo-pahavelomana izay menao anain'io. Misaotra Tompo izay mitaonanay mandrakariva ihany koa, andika ny teninao, misaotra ihany koa izay mampiseho ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay. Mangataka aminao izay mba ho avoazinao mandrakariva, mba hahafahanay ho iray aminao isanandro isanandro. Tonoina sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mifaly amin'ny asa tsotra ampanaovina. Alaina amin'ny Romana 12:1-5 manao hoe ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomena antsika raha faminaniana dia aoka ho atao araka ny ohatra ny finoana. Amen. Samy afaka manatanteraka asa tsara an'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy raha mianatra ny lesona sarobidy sy manandanja ny fahalemem-panahy ao amin'ny sekolin'i Kristy aloha. Azon'izy ireo atao ny hanasoa ny taranak'olombelona amin'ny fampahafantarana azy ny fahatanteran'i Jesosy. Rehefa tsapany membra ny fiangonana rehetra ny andraikiny, rehefa manao ny asa eo anoloany amin'ny mpanetrehetena izy dia tena ahomby izany asa izany. Efa nomen'Andriamanitra asa araka ny fahaiza-manao maro be ananany avy ny olombelona. Tsy mora ny miasa ho an'i Jesosy, indrindra fa amin'izao vaninandro iainantsika izao, kanefa ho betsaka tokoa ny zavatsarotra izay voasoroka raha toa ka miantehatra amin'Andriamanitra mandrakariva ny mpiasa ary manaraka tsara n'ireo toromarika omeny. Hoy izy manao hoe ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika araka ny fahasoavana izay nomena antsika raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatra ny finoana, raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Lohahevitra mitaky fandiniana akaiky sy fifatohana izany. Maro ny fahadisoana ataon'ny olona noho ny tsy fanarahana ny toromarika io. Olona maro izay nanankinana asa tsotra mba ho tanterahana ho an'ny tompo no manjary tsy faly ary mihevitra fa tokony ho mpampianatra izy ary tokony ihany mpitarika. Dia andao ny asa fanompoana tsotra ataony izy kanefa manandanja sahala amin'ireo andraikitra lehibebe kokoa izany. Ireo izay nomena andraikitra mba hitsidika ny hafa dia mety hevitra ihany koa fa azony rehetra atao izany asany izany, heveriny fa afaka manao teny mitory firaisam-po sy fankairezina ny olona rehetra ary koa mitarika ny hafa hampahatokiana sy hampanetsetena ho amin'ny fahatakarakaraka ny tokony ho izy ny soratra masina. Kanefa asa mitaky fahalemem-panahy sy faharetana bebe kokoa izany ary ilaina fahendrena izay miha-mitombo hatrany. Ny tiana ambara amin'ity anio ity dia izao hoe manana anjara ny tsirairay avy eo amin'ny asa fanompoana. Ny fanomezam-pahasoavana izay nomena Andriamanitra anao dia ampiasao ary aoka tsy handry ny hafa, aoka ihany koa tsy haniry ny hafa satria tsy misy ambony, tsy misy ambany fa mitovy larana avokoa isika eo anaty an'Andriamanitra. Aoka hifanome tanana, aoka hifandrisika, aoka hifanampy mba hahavitana ny asa. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay mitarika anay hatrany mba hivoatra amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Mety eo izay ianao androtsaka ny fanahinao masina aminay tsirairay avy ka ahafahanay manana paikady
tena matotra ihany koa avy aminao, tsy atahotra izahay ary tsy hanao atsirambina n'ireo toromarika efa azo ireo fa andray anjary ampatokiana ary ihany koa andeha ampinoana miaraka aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Savior.